Eo amin'ny sihatry ny fialamboly kosa indray dia mihamaro hatrany ny fialamboly eto andrenivohitra. Iray amin'ireo ny kilalaoko sendrasendra na ny jeu de hasard izany izay hita amin'ny endriny maro. Isan'ireny ary ny loto. Andeha ho jerentsika ato anatin'ity sary manaraka ity ary mahakasika izay lalaoko sendrasendra izay. Maro ireo toerana izay manome lanja ny fialamboly mba tsy ironan'ny tanora amin'ny zavatra hafa. Anisan'izany ny Royal Bingo Lotto etsy Antanimena izay toerana fialamboly nampahafantarina tamin'ny mpampalala vaovao ny faran'ny herinandro lasa teo. Loto mazatra zany miarantsika malala hoe misy zany tirage rehefa amin'ny télé dia misy résultat rehefa fanenay zany atao anatin'ny saly zany hoe jeu instantané le izy. Dia ohatran'ny nataontsika teo zao niaraka ny lalaontsika rehetrarehetra dia convivialité mihitsy zany tena important dia azo eo zany le gain. Voalohany aloha mividy carton de jeu ny pialao anankiray izay arahany be sy ny maro mahafantatra hoe 500 ariary no vidiny. Dia rehefa avy eo entin'ilay olona zany arakaraka an'ilay joueur na mividy anankitelo izy na anankiefatra mitante ny vintany izy amin'iny. Dia manomboka zany ny jeu mihaino izy ny orateur aty amin'ny comptoir satria le orateur zany mitiré au jeu mitiré par hasard zany ny boule rehetrarehetra hitantsika ao anatin'ny urne. Dia à chaque fois zany mitiré le olona ny orateur aty dia mikocher indray ao anatin'le grille zany ny joueur. Dia raha ohatra ka mampifeno izy ny ligne anankiray amin'iny zany izay amin'le numéro tiré tena izy hoe ligne. Dia rehefa izy anankitelo zany azony daholy dia miteny izy hoe bingo. Amin'izany fotoana zany mahazo an'le jackpot izy arakaraka. Voalaza fa mangarahara tanteraka ny lalao, tsy misy ny trucage izay indrindra no antony isian'ireo écran lehibe manerana ny efitrano filalaovana. Dia izay akory mpijery hajaina no masaka azo natolotra tamintsika tamin'ity takariva ity. Raha iverenana ary ireo vaovao nisongadina dia manambana itokana ireo mpianatra avy eo anivon'ny sampam-pampianarana siansa eny Ankatso manoloana indrindra ny tsy fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Tapaka io maraina io ihany koa ny tetezan'ny Manakarabe ao tampon-tanànan'ny Manakara ary nidina ifotony nijery ny faloton'ny rano avy amin'ny orinasa Jirama ny gouvernemanta. Izay ary no masaka azo natolotra ry mpijery zaina mame fotoananao izay eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.